mbola petraka ho problématique zany hatramin'izao tahaka an'izany koa ny Jean Ravelonarivo hatramin'izao mbola mipetraka problématique no hoe firy marina nanao sonina moka Nicole Roger, firy marina nanao sonina moka Jean Ravelonarivo. Tadidio tsara efa niarana fanonganana ny filoham-pirenena tsarotsika angamo zany empêchement lany teo anivony any teny meram-pirenena efa tamin'izany zany tokony nionga nera-jonary mampianina fa nampiasainy Jean-Éric Rakotoarso fahaizany nanaovana micmac gymnastique constitutionnel nilazana fa engavina ny mpanao politika anao pacte de responsabilité. Aiza zao ty pacte de responsabilité mandrakitsika amin'ny teny de inona zao zany aza amin'ny pacte de responsabilité zany koa mbola plagiat politique an'i François Hollande de terena fotsiny anoratana an'izany a aty amin'ny didiny HCC aty. Ary rehefa tsy mandika lalam-panorenana de mampiasa malety izay koa natonga antsika niteny tamin'ny taonandro hoe république des malettes. Jereny tranga tamin'ny motion de censure ny Jean Ravelonarivo hatramin'izao nge mbola misy mamerina amin'ny fahitalavitra le mahafaly hoe live tena manao ty latsy tanana tena ohatra no hoe tena tsy tafaly atao amin'ny siège zay ohatrany hoe mbola izy lisany mitady anongana anay reto ohatrohatran'izany. Ny osoka samihafa amin'ny fifidianana isan'isany ireo karazana grand dossier zay raha mbola misokatra tony émission antsika tony dia averimberina avoay marina momba ny tirara Claudine zay mamonjy ty efa mipongapongatra eran'ny gazety zao taremarika miliara aiza koa ka sekoly salle de classe anakiro koa hoe 9 milliards no anovana an'izany natao aiza zany voly zany voatontonona hatramin'ny ministre ny éducation nationale hatramin'ny chef de l'état any ambony gazety any daholo zany zavatra rehetrrehetra zany taritaka zany dossier zany ny dossier andry Nicole Randrianarivson toy ny raharaha ny Singapour ny raharaha ny Anjozorobe ny raharaha ny Tsorono Mandidy makasikasika intérêt anatiny ao de iny miainga amin'le prime ministre farany teo raha iny no raisina tompoko dia maromaro miendrika fandikana lalam-panorenana ao anatin'ny ty raharaha ty manahirana de zao amintsika amin'ny teny zao tena efa manao karazana io ngama resaka malety ndraiky io na ahoana manao lobbyinina ngeza de ngeza le fitondrana zay foana moa le fomba fiasa eto efa manomboka mitsofoka mafy be ao amin'ity réseaux sociaux ty de ahodina tsotra zao le scandale lantranga tamin'ny Zoma hatrany mipampita vaovao sasany any aza efa manomboka amboarina ny atodoany anamborimboritra indray ny loha mpamakina ny mpiainona ny mpijery fahitalavitra hoe mety any kay le izy ka efa nanao démission ihany kay Jean Ravelonarivo ka efa de amboarina tsy moramorona ny lohan'ny olona de ohatra zany foana miditra ao anatina scandale miditra ao anatin'ny violation de la constitution miditra ao anatin'ny fioara-pefy de atao forcine aloha tsy maintsy teno ataotsika de rehefa mipetraka zay rehefa tonga amin'ny tanjona le fitondrana de terena ny olona nambomboatra ny lohan'ny vahoaka amin'izay hoe mety any kay zao zavatra zao ka allo efa manomboka mandehandrany avy aloha aloha hiasa ny prime ministre tsika tsisy manakana izanizany asa na tsy asa fa le fomba nahatongavana am'le misy norma misy lalam-panorenana misy toetra mampitsipika tokony arahana
raha za le mahafaly Olivier ka hoe za ny tendrena ao anatin'izao condition mahatsiravina be zao marina amin'izay Andriamanitra raha hitana ny toerana io fa ezahana ahodina le réalité de amboamboarina indray zao lohan'ny olona ary tia ny tena manahirana eto Madagasikara vetivety kely mihitsy de miova ny lohan'ny député tarihan'ny filohan'ny antenera-pirenena de tonga de manaraka ny jeun'le filoham-pirenena ny avoloha vetivety kely de miova ny lohana olona mpanohatra be ohatr'izany ka tsy fantatra hoe inona manova ny lohany ary zay fahalementsika menakavo zay no ararotin'le fitondrana azy VM tsy mampaninina azy no mividy olona ary misy olona mahavita manamarina mahavita miakatra plateau manambaka n'le vahoaka malagasy hoe mety nge zao zavatra ataony fitondrany zao efa manomboka ampiasaina sahady ny any amin'ny zanaky Sofia miaraba ny prime ministre ampiasaina miaraba ny prime ministre vaovao fa dinganina le problema zay misy dinganina tsisy manisy resaka le hoe faux et usage de faux tsisy manisy resaka le hoe raha nanao faux et usage de faux ny fitondrana tamin'ny Zoma ara-dalàna ve le décret niraisina ary le izy ny tena problema de zao miala ny problema ray le fitondrana de manampy problema faharoa de manampy problema fahatelo miala amin'ny faux et usage de faux de mandray décret hafahafa mifanaraka amin'iny de dinganina ndraiky io forcena ho mifanaraka amin'ny article 54 ny fihetsiky ny député teny avoloha de mety foana ihany zany amintsika menakavy mety foana ihany zany amintsika menakavy fa ity zany tsy problema na ohatra ka hoe tsy arahana le lalam-panorenana tsy problema ny mpitondra zany tsy problema malagasy zany ao anatina 3 andro monja Zoma Sabotsy Lahady de Zavotany le olana samy hafa mitranga ao anatina 3 andro monja zay mahatonga antsika amin'ny teny hoe tonga any amin'ny faratampony eritrereto nge re olona zany hoe eritrereto zany hoe faux et usage de faux présidence de la République filohan'ny république manao sonihan'le décret fa tsy manaitra tsika menakavy zany tika manko mbola misy zavatra ho izingizintsika eo rehefa avy eo de tsy nanao faux et usage de faux zany za de milaza nanomboka ny isika angamba nao atao hoe nanao analyse voalohany teto tamin'ny Zoma vao nitranga iny démission ny prime ministre iny nanao émission spéciale asika no qualifie an'izany hoe faux usage de faux zany fa tsisy namaly zany tsisy namaly zany satria hatramin'ny Zoma de nazava le situation hoe laza ny SGP fa nametra-pialana ny prime ministre noho izany dia niraisina ny fametra-pialany ka novakina ny décret mirakitra zany zavatra rehetrrehetra zany fotoana vitsy aorianandray de nilaza ny prime ministre hoe mbola tsy nametra-pialana fa mbola vao aterinany izay fe zay tompoko tsy isika ny namorona an'izany ny SGP laza fa nametra-pialana ny prime ministre tena ny teny fa tsy mbola nametra-pialana fa vao hametra-pialana de zay no natonga atsika nametraka na faux et usage de faux zany na waiza
fanamboaramboarandresaka sisa ny zavatra nitranga aty orinan'izany mbola iverenana aiza koa ny misy an'izany hoe nanaiky nanao démission ihany le premier ministre fa daté du 10 avril fa ao anatin'le démission 10 avril izy no miteny hoe ity taratasy ity de niatra nanomboka tamin'ny 8 avril fa inona ary zany de iza no iza manambaka iza ny mandainga iza manina mbola mipetraka ihany zany fanontaniana zany e fa isika mantsy a ty manamoramora zany koa de ritinareo rehefa miala re Zaravelonarivo de aloha ipetraka eo mafaly de hoito indray zay ataony a non tsy zany ny fitondrana firenena raha izany no ataontsika menakavy de aloha tonga de mijanona eto koa ty analyse ty misy norme misy constitution arahana telo ihany ny motifa anesorana ny premier ministre na izy mametra-pialana na izy tratran'le hoe défaillance am'le asa zay ataony na izy a nanao fahatsoana goavana ny antony faefatra moa de mety hoe ary amin'ny fifandraisana amin'ny antenne miram-pirenena ary mety tratrana amin'ny motion de censure izy a na mangataka izy hoe mametraka question de confiance amin'ny antenne miram-pirenena mbola matoky avy ianareo de rehefa tsy matoky tsony ny député de miala zany ny prime ministre ka matoa zany nosoratana atao amin'ny constitution de ireo lasitra hafahan'le prime ministre miala na hafahana manala ny prime ministre le filoham-pirenenany mialatsiny am'le teny lasy fa inona ny tsy nafahany nampiasa n'le fahefany hoe miala ianao tsy maninona raha miteny hoe défaillant ianao nge ny chefin'le prime ministre miala ianao nanao faute grave ataoko ao anaty le lalampandroenana tsisy manoritsoritra hoe reto avy le faute grave ataon'le prime ministre analana azy fa mety ianao miteny zay le raison d'état-ko ianao no miteny hoe nanao faute ianao fa miala de miala fa inona ty mikimaky ty terenao le olona metra-pialana satria ianao tsy te hitomboka am'le hoe nanao fahatosoana izy na tsy naomby teo amin'ny andraikitra zay nataony de zao laza problema be de ozy ianao niala le olona metra-pialana le olona nefa le olona miteny hoe zay za mbola tsy niala ka efa be dia be a ny ady hevitra momban'izay miala sy tsy miala sy ny karazany zay fa zao zany ny zavatra azotsika andikana le zava-misy eto Madagasikara